tsy azontsika moditsity zany na dia mbola misy ary manahirana ara-pahasalamana satria mavesatra be any ko any tsirairay avy ny toeram-piasana ny maha-olombelona sy ny anina dia mavesatra zany idikevitra zany ary izay ny ataoko hoe tokony iompana bebe kokoa raha zay zany nanontaniana androany zany anday androany toy hoe iompana bebe kokoa any am'izany fenonan'ireo sehatra miankina sehatra maro samihafa ireo ny vondrony mpandrara ny vondrona ara-tsosialy ny sehatra asa maro zay eto dia manaroatra an'izay hoe tena misokatra ho an zareo ny atao misena amin'io session io mba hahafahana manatevina ny ady hevitra sy manampy ny sosokevitra ho any amin'ireo mpanatanteraka. Anisan'ireo andrasana ny hisian'ny maromaritra iraisana mba hoentina tontolo-kevitra amin'ny filoham-pirenena mialohan'ny andraisany fepetra amin'ny fanandrify amin'izay. Tsy ho afa-po rehetrarehetra io satria anatina fotoana mbola manahirana antsika kanefa ilay fanarenana n'ilay toekarena ny ara-tsosialy tsy hoe androany ary le retina koa tsy fantatra hoe rovina ary izy io no voafetanteraka dia tsy maintsy miroso miaraka eo zany le fandiniana ka tsy niteny filoham-pirenena maly mety asa mety mbola tsy feno ve ny tolo-kevitra mbola tsy nanao amin'n'izay fanakahakevitra zay ve zay zany aloha tsy fantatra zay fa dia zay dia hiezaka amin'izany iantso an'ireo amin'izany iantso ny gouvernement koa zany zay ireo ministre rehetraretina fa ilaina amin'izany mba hahafahana famena.